miaraha mihory am'izay hory ary miaraha mifaly am'izay mifaly kitsika miaraka amin'ny faly zao faly koa ny ariva ka rehefa faly ny tompo dia maninona ny boky ny fiainana misokatra ho azy zay zany tokony hahafantarana tsara hoe tena sambatra izay fa nagnatrika an'izao conférence n'Andriamanitra zao tsy conférence n'olombelo ty fa misy kody ao hafa le conférence andavandavanandro fa ity hafa be misy kody n'Andriamanitra ao itsika io dia fa titsika tsony ivelo le zao milaza aminareo fa lay anjely ao an-danitra ao midina eo aminareo satria rehefa miteny ny tompony fahefana dia izy tompony fahefana zay ny midina sy very tsara zao nataony tamin'ny Jesosy tamin'ny Petera omeko anao Pierre osy mifangalediny lavatra safe zany voanidiny eto avy nigabiny etsika dia fa tanako teto mifangalediny lanitra dia fa nisokatra sady ny lanitra zao tanako nakany aminareo dia fa igny nitondra ny agnaranareo nakany lanitra aza matahotra ianareo fa Jesosy tsy ala aminareo satria efa tonga nofo tsaratsara izy ka atao akory lahy fa faly ny tenako ravo aho zay mitrononareo namako zay tsy nanao ambohotagna ahy zay tsy nagnamboho ahy hatram'izay ny asako teto ambonin'ny tany eny na dia mbo hitohy azy ny fiarahantsika dia engane hitohy mandrakizay nagnano ka mino fa le gnasatsika sy ho rava tahaka gn'andramanahiso rava andahara tatrany malety fa faty fikambanany tsaratsara zay ka mivonona anareo misikino ny valagnanareo fehezo tsara ny sentira volomparasy fa tsika handray ny fanjakana ny lanitra mila olona matotra mila olona manam-pahindrena sy manam-pahalalana ary maminany ro manamasy tena no entitra izany fanjakan'Andriamanitra zany fa tsy mila olona gaboraraka ary tsy mila olona manao tao foana fa olona mipetraky tsara amin'ny plasy maizy azy mipetraky tsara amin'ny plasy mahanao ianao zereo tsara ny fiainanao zereo tsara koa ny foko zay nevianao tsy fokofoko foana ny foko nevianao fa misy koa dia petrak'Andriamanitra ao aminao ity foko ny tsaratsara ty tonga nofo ty dia foko hampitambatra ny olombelo rehetra fa tsy foko mpanavakavaka tsony ty efa tapaka ny fanavakavahana ravatsika regny ranavatsika regny nefitra zay nampisarasaraky ny zanak'olombelo fa hampitambatra amin'iretsika ary efa nanambatra ka dia izay fitambara zay nitoizatsika fa eo Andriamanitra haneho ny voninahy tsy dia lava loatra nefa mino fa lava ao anatinao zay ianao sisa mandinika fa trafokena nomegny mahery zay ambava homana ampo neritreritra natoraky mitady hoy ny tolo atandoky nomby atoraky miteny ampony pahalala ka dia misaotra indrindra makasitraka makatelina fisaoramana tafitafono ho atolotroko ho anareo namako rehetra zay mpiara-miasa amin'ny tsaratsara zay tsy mbola nagnambohadidy amin'ny tsaratsara na dia teo aza niresak'olona nandratsiratsy anareo amiko nandratsiratsy anareo noho ny anarako nanao tsinitsiny anareo ahy noho amin'ny anarany ray zay nomeny ahy tsy niala tamin'izany nareo ka ianareo zay akanga sisa nanamboranareo zaho milaza anareo fa ho tonga ny fotoana hanambarako anareo ny sekreko ny sekreko dia avy ao amiray Jesosy Kristy tompony tompo ary mpanjaka ny mpanjaka ka aza matahotra nareo fa nareo dia anisany tsy ho very satria ny kodin'ilay Mesia dia tsy fantatry ny olona tsy mandeha ara-panahy zany Mesia zany hevery fa i Jesosy ihany ny Mesia
nefa i Jesosy mihitsy nanome atsika hoe ianareo dia atao hoe andria manitra ao amin'ny boky ny mpanao Salamo 4:22 satseo zay Salamo 4:22 vakio fa izy mihitsy ro miteny hoe ianareo zay dia andria manitra. Ia zany nareo tsy mesy ary zanaky ny avindrindra ny olom-boa ositra ao zany dia atao hoe masia dikan'izany masina zay atao hoe masina masia mesia amin'ny fiteny hebreo izy io mesia io satria izy koa moa nahazo ila hebreo fa amin'ny fiteny sasany dia hoe Kristy olo-voa ositra ka zaho dia nosorany ray tany an-danitra le ositra avy teo amin'ny lohany nafindrany taniko dia nianarany ny menahy dia napetaky ny tany teo tamiko ny tombo kase nitondra ny anara hoe tsara tsara le mesia voa ositra ka zay ma mesia ka mino an'izay moa ny namatsika any velany atsika arabaso raba tsara tsy mino an'izay izy tsy forcetsika hino an'izany izy fa itsika zay mino sambatra zay mino nefa tsy nahita ka ho aminareo any ny fiadanan'i Kristy mandrakizay amen. Tsangana atsika amarany fotoana mbola iaraky vavaky atsika hanolotra ny fanahintsika ho ao amin'Andriamanitra amin'ny lanitry ny lanitra ao hametraka ny programme atsika ho ao amin'Andriamanitra amin'ny lanitry ny lanitra ao manambara azy fa totosany sakany sandava ny programme ary vita amin'ny fomba ofisialy ny fanambarana lehibe zay mezineza ivavaky atsika ary dia mifantoha ianao dia akipio ny masonao eo anatin'ny fivavahanao eo ianao dia somary ampahirato kely ny masonao banjiny mafy aho fa ho hitanao ny voninahitry ny tompo vavaha mafy ianao atoloro ny fonao ho an'i Jesosy androany ianao mba hanehoako an'izao voninahitry ny tompo zao ho anao tsy dia hoe ho anareo jiaby ka hita fa zay mahita mitsangana aloha ty fa ho hitanao ny voninahitry ny tompo fahatsarana lehibe ary fagatany tsy metanao ohatr'izay meky vavaky tsika ary akipio ny masonao dia mitenena amin'Andriamanitra ianao atoloro ny fonao misaora azy ianao vita ny fotoana ry Andriamanitra rainay misaotra anao zay toko Andriamanitra tsara ny mpanao ny tsara Andriamanitra tsara Andriamanitra ny Abrahama Andriamanitra ny Isaka Andriamanitra ny Jakoba Andriamanitra ny Israely ary Andriamanitra ny zao rehetra zao Andriamanitra ny tsara rainay Jehova tompony maro Andriamanitra ny maro ireto zay zanakao Jesosy Kristy tompo vita tanteraka totosa ny resaka sy ny teny zay ny fanaovanay teto nandroany fanambarana lehibe nambara tamin'ny fomba ofisialy eo natran'ireo anaova zay tsy naina manjery fa mitsangana ny joro ara-dalàna ny fitsangana ny fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara action ngeza be no ampanaovanao anay dia midina renao mitenena renao ary misy hoanao asa eo am'izay ny voninahitra ao fa zay malagasy dia mila famonjena aza tontolo dia mila famonjena amin'ny anaranao Jesosy no angatany ny vavaka angatany ny famonjena ry Andriamanitra tsara indrindra Jesosy toko tsaratsara o ry Andriamanitra ray masina be voninahitra tokony ery sy ny fahefana alay masia ary dia haitany maraiky almestre Ivan Mandoramainy fehizakina sely ray any manovorana ray masina tsaratsara anaky ny avo indrindra mpanjaka ny mpanjaka ianao ary tompony ray be voninahitra ry any masesy ray masoria ray masia ray masesy malefanaka ray balata zany vavaka izany masina izany ka mbola ho masininay amin'ny anarany ray ary ny fanay masina amen ka zay nahita ny fahitana zay nahafapoanao mba mitsangana ety lazao aminay zavatra hitanao tamin'ny anaratopo teto manodidina anay teto mitsangana eo omiako ianao ny micro fa nahita fahasoava lehibe fahagatana zay hitanao aza menatra ary aza manahy mitsangana ety nanony akaiko teto afaka mitsanga eo ilaza ny zavatra hitanao sy mitsapanao tamin'ny fotoana ivavatsika fa teto ny tombotsika namangatsika teto
aza menamenatra menanao micro. Avy aiza le miteny dia malazao ny toerana misy anao to. Amin'ny anaran'ny tsaratsara moa no hitenenako eto. Voalohany indrindra ho anao izay tonga eto alohany anambarako izay zavatra nasehon'ny tompo. Tanteraka tokoa ilay teniteneny tsaratsara hoe ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Raha vao nivavaka izy dia kay ianao io tsy eto fa any an-danitra any ary manome voninahitra tony tsaratsara manoloana seza fiandrianany. Alleluia. Alleluia. Tsaratsara mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany ary isika rehetra izay manaritra teto dia manoloana seza fiandrianany tony tsaratsara. Amen. Misaotra an'Andriamanitra tsika nahita fahitana goavana be raha matoa io fa lazaina moa zany toerana misy azy fa niadiny kely izy teo hoe avy aiza no teny dia iza. Io raha matoa io dia mpiandry avy any Fenrivest Mahambo Tamatavy. Dia efa mpiara-manompo avao koa amintsika. Dia voaingana moa zany ny fankafantarana fa tsy hoe hatrizay voaingana kanefa efa tsy aingana tsony efa elela ihany ka nahita zavatra mahagaga izy io zany ny zavatra hitany teo ka io izy naoka io izy efa tsy oleny tsony fa efa any an-danitra dia zao izy nahitany tsaratsara mipetraka eo seza fiandrianany ngeza be dia itsika me mitoby manodidina azy safey zay le voalazan'ny baiboly hoe itoby manodidina ny seza fiandrianan'i Jehovah ny anjelin'i Jehovah. Anjelin'i Jehovah zany tsika nareo sambatra nareo. Misaotra azy tsika voninahitra ny tompo. Raha misy nahita koa manaraka dia tsangana fa azo atao ela fa ny lera tsika mandeha pile ny lera dia miala tamintsika. Raha misy nahita dia afaka mitsanga micro malalaky. Aza menatra fa tsisy raha manela azy zao izay hitanao. Aza menatra. Raha ohatra moa ka misy menamenatra dia ngamba rahabantsika ny fotoana fa nareo moa tsy voandroany niaraka tamiko efa nahita hatramin'ny elana fa zatra. Asa mbola rahabantsika ny fotoana raha ohatra fa tsy afaka ilazany azy ny sasany. Manangana tagna re dia mpanatolina azy ny micro sao dia menatra.